Atolotra etem-piandohana aloha ny arahaba ho an'ny tsirairay izay liana amin'ny mety ho toetry ny andro. Ny sarin'ny zana-bolana avy hatrany dia rahantsika mijery araka izao dia tsy niova akory ny herin'ilay cyclone rivo-doza Fantala atao amin'ny ranomasimbe Indiana fa any amin'ny 500 sy 700 kilometatra atsinanana ny antsiranana no nisy ny fibeny tamin'ny 12 tolakandro teo. Izy io dia mikisaka miankandrefana hatrany manantona ny faridranomasiny morotsiraky Madagasikara eny ary mitondra rivo mahery tafio-drivotra 70 sy 100 kilometatra isan'ora ary ny rivotra ao anatiny dia 510 kilometatra isan'ora. Noho izany dia mampiatra ny filazana miloko maitso ho an'ny rivo-doza ireto distrika voalaza anarana manaraka ireto noho ny tafio-drivotra mety oatra ny 520 kilometatra isan'ora amin'ny faritra andalovany dia ny distrika ny Sambava, Antsiranana voalohany sy Antsiranana faharoa, Vohimara ary Antala. Fa ny mety toetr'andro kosa etsy andanin'izany vinavinaina ao amin'ny Rampitso maraina dia isy ny orana malefaka miatoato any amin'ny faritra Sava, Nalanjorofo, Antsinanana, Vatovavy Fitovinany, Antsimo Antsinanana mipatroka hatrany amin'ny faritra Anosy ety amin'ny faritry ny Afontany dia andrahona be ny andro ary arahana herika izany indraindray ny ilan'ny Antsinanana torak'izany mipakatra aty amin'ny Sofia sy ny faritra Diana iny ary ny ilan'ny Andrefana dia mbola andrahona ihany koa ny andro saingy mafy fitsokon'ny rivotra amin'ny ankapobeny saiky manerana ny nosy. Raha ny tolakandro dia mbola ho tsarovintsika ihany fa ny rivotra dia mafitsoka ny fanantonan'ilay rivo-doza Fantala any amin'ny faritra avaratra morotsiraka faritra avaratra atsinanan'ny nosy iny. Izany mbola isy ny orana any amin'ny faritra Diana sy Sava, Sofia, Analanjorofo, Antsinanana, Vatovavy Fitovinany, Antsimo Antsinanana mipakatra any amin'ny faritra Anosy. Ety amin'ny faritra ny Afontany dia mandrahondrahona ny andro misy mihitsy ary ny herika tsindraindray indrindra mila ny Antsinanana iny amin'ny faritra Sofia sy Betsiboka ary ety amin'ny faritra faritany Fianaratsoa iny fa ety amin'ny faritra Vakinakaratra, Itasy ary Amoron'ny Mania sy Bongolava dia isy orana tandrifindraona arakotroka indrindra amin'ny fiafaran'ny Takariva. Ny faritra sisa dia andrahona ny andro. Ny maripana indray ara no resahantsika manaraka dia 14 degré Celsius eo ny faritra Vakinakaratra ary 17 hatramin'ny 19 degré Celsius Antananarivo sy Fianaratsoa. Ho amin'ny faritra manodidina morotsiraka dia 12 hatrany amin'ny 14 degré Celsius 20 degré Celsius. Ho amin'ny faritra tapany atsimo ny tapany avaratra dia mafana ihany fa dia 12 hatrany amin'ny 17 degré Celsius. Ny tolakandro indray ny maripana raha ety amin'ny faritry ny Afontany dia somary isy fidinany kely ny maripana 14 na 15 degré Celsius izany. Ho amin'ny ilan'ny Antsinanana dia 17 hatrany 1 degré Celsius ary 3 hatrany amin'ny 9 degré Celsius kosa ho amin'ny ilan'ny Andrefana izay mafana tokoa ny toetr'andro any. Ny ho an'ireo nosy ampitan'ny ranomasin'i Madagasikara indray ary dia ny tanàna lehibe aloha any Milan, Paris, Johannesburg, Nairobi ary Bangkok dia samy andrahona be avokoa ny andro 4 degré Celsius ny ambany indrindra any Paris any. Ho an'ireo nosy manodidina antsika kosa indray dia isy ny orana tandrifindraona any amin'ny faritry Port-Louis sy Seychelles ary Saint-Denis fa au Comore dia andrahona be ny andro. Dia izay indray no azonay natolotra anareo androany manantena anareo mbola anaraka hatrany ny meteo dia mandra-piona indray.